Araka ny resaka izay mandeha eny anelankelan-trano sy eny amin'ny fiarahamonina eny dia olona rehetra samy miaika ary samy mahatsapa fa tena hafana ity fifidianana kominalina amin'ity indray mitoraka ity satria ny vaovao avy any Mahajanga dia ho kandida tsy miankina amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Mahajanga voalohany koa i député Afakandro. Raha ny loharanom-baovao azony ireo mpanangom-baovao ny Omaly Tolakandro dia isany ho kandidany ben'ny tanàna ao Mahajanga voalohany i Andriamatoa Afakandro Christian ary ho kandida tsy miankina na hoe indépendant izy amin'io fifidianana kominalina ho avy io. Ka izany indrindra nahatonga ireo rehetra nilazany hoe tena hahoraka ity fifidianana kominalina amin'ny indray mitoraka ity satria ireo Lanatsiraka dia nilatsaka any Tamatavy ary i Marc Ravalomanana dia ao Antananarivo, i Afakandro Christian ihany koa dia any Mahajanga raha zao araka ny vaovao voaangony ireo mpanangom-baovao ny Omaly Tolakandro. Zay moa ny mikasika any solombavam-bahoaka Afakandro Christian fandeha resika hiresaka kely mitranga anankiray izay niseho tany Mangarano Toamasina. Lehilahy iray nampanantena fisoratam-panambadiana sy nakavolabe manana ny fety tamina vehivavy anankiray nefa vehivavy hafa no nalainy vady. Voasambotra ny lehilahy 12 taona ity lehilahy voasambotra ny Omaly Maraina ity izay nampanantena fisoratam-panambadiana tamin'ny tovovavy anankiray ny 9 septambra lasa teo ary nakany volabe io tovovavy io mba hanomanana ny fety sy karakarana ny taratasinasa. Vehivavy hafa izay niray tsikombakomba taminy nefa no nalainy vady sy nanaovany fety be andro vitsy talohany io. Voafitaka hatramin'ny fianakaviana satria efa vonona avokoa ny fanomanana sy ny fanapariahana ny fanasana rehetra ary ny famandriha an-toerana. Mbola nahatratrarana basy sy fanamina zandary ihany koa teny aminy. Izany moa ny zavanitranga teny Mangarano Toamasina koa dia zarena aminareo rehetra ato satria anisany somary tranga afakely io tranga anankiray io ary tena nahagagany maro. Fa Andriamatoa hajaina hajo Andrianenarivelo kosa dia nahitsy ny hafatra izay nomeny. Hoy hajo hoe fantatro tsara raha ireo dossier mikasika ny fanamboaran-dalana ary hamafisoko hatrany ny efa nolazaiko tamin'ny 4 Jolay 2024 fa i Andy Rajoelina sy ny Saint Christiano manakana ny famoahana ny volan'ny fond routier sy manalava ny dingana famoaham-bola. Tsy mitombona mihitsy hanafaingana ny asa kanefa ianao ihany no misintona ilay izy tsy andeha. Samy tady hanilika ny rihatra any amin'ny hafa indray. Hoy hafatra izay nomeny hajo Andrianenarivelo ary izany no lazaiko fa hoe tena mahitsy ny hafatra izay nomeny ary tsy miolakolaka fa tena ankahitsina tokoa. Fa ny malaza manerantany sy mahoraka any Amerika moa dia nanapa-kevitra ny hanohana any Kamala Harris i Taylor Swift taoriany ady hevitra ny filoha lefitra ny demokraty tamin'ny Donald Trump. Izany fanapahan-kevitra izay noraisin'ny Taylor Swift mikasika any Kamala Harris izany moa dia nanaovany fanambarana tao amin'ny compte Instagram ary tsara ny manamarika fa ity mpanakanto Taylor Swift ity dia anisan'ny mpanakanto izay tena be mpanaraka indrindra ao amin'ny izany réseaux sociaux izany. Minitra vitsy taorian'ny ady hevitra ireo kandida ho fiadiana filoham-pirenena any États-Unis dia nanao fanambarana ny mpanakanto Taylor Swift izay 430 taona fa hanohana any Kamala Harris satria mifanaraka amin'ny foto-kevitra tadiaviny izany. Marina fa efa nanohana ny filoha John Biden izy ny taona 2024. Amin'ny mampanakanto be mpanaraka azy moa dia nahatratra 9 tapitrisa anohany tao anatin'ny fotoana fohy ny reaksion'olona nanolonany io fanambarana izay nataon'ny mpanakanto Taylor Swift io. Nanolonany io fanambarana izay nataon'ny mpanakanto Taylor Swift io moa dia be dia be ny vahoaka malagasy izay manantena mafy ny hanaovany Big MJ fanambarana ny hanohana any Marc Ravalomanana satria hilatsaka ben'ny tanàna ao Antananarivo. Tsetsatsehatra moa iny ndeha resika hilaza zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina. Ity anankiray ity moa dia resaka fananana mihinan-kanina ary ity olona hitantsika amin'ny sary ity no nivoaka mpandresy. Ity lehilahy anankiray ity dia mahalany vary 4 kapoka. Antoso no anarany nahalany vary 4 kapoka tao anatin'ny 7 minitra. Azo ny amboara medaly volamena sy vola 20 hetsy ariary tao Maroantsetra. Mitady olona mbola afaka mifanandrana aminy izy. Izany moa ny vaovao nisongadina sy nahoraka tany Maroantsetra ilay lehilahy nahalany vary 4 kapoka tao anatin'ny 7 minitra. Hita amin'ny ity tarehiny ity kosa dia tena mahalany sakafo ity olona ity koa rariny loatra izy
raha toa ka ny bata izany amboara medaly volamena sy vola valo hetsy ariary izany. Tsara ny mampafantatra ary tsara ny milaza fa amin'ny resaka fifidianana communal dia nametraka ny taratasy filatsahanko fidina teny amin'ny Oveka Isotro ny filoha teo aloha Marky Ravalomanana, izy izay efa nanambara fa ho kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ny Antananarivo. Tsara moa ny manambara an'izay satria anisan'ny tena be mpankafy ao Antananarivo ity filoham-pirenena teo aloha ity, koa nohon' izany dia ampahafantarina ampahabe masy fa nametraka ny taratasy filantsahako fidina teny amin'ny Oveka Isotro izy. Zay moa ny mikasika ny fifidianana communal, fandeha resika hiresaka kely ny fiara izay nihazo any Antananarivo Ambatolampy. Fiara nidofitra tao Amboanjobe ampitany restaurant La Verdure. Fiara Antananarivo Ambatolampy, nisy voyageur iray tsy nandofy ray Ambatolampy dia frein bis no nalaina taminy dia nivoaka. Rehefa tafavoaka izy dia nitoraka fitaratry lay fiara, tezitra arak'izany lay sofera dia najany ny fiara fa lasa nanenjika ilay voyageur. Hadino ny angamba nametraka frein à main ka nihemotra ilay fiara ary dia io nidofitra io. Tsy nisy ny aina nafoy fanaratra no nisy. Nohon' izany rehetra izany dia tazominy ilay sofera ho tompon'antoka tamin'ny loza ilay voyageur ary ho entina any amin'ny zandary sy any amin'ny patron hony. Izany moa ny zava-nitranga amin'ny fiara izay mihazo any Antananarivo Ambatolampy. Nanambara ny ahihahiny mo Andriamatoa sy teny ary tena nilazainy mihitsy ny hoe manahy mafy ny tenako ho izy. Misy fanakanana sy kajikajy politika atao amin'ireo kandida hilatsaka ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ho député sy teny Randiana Soloniaiko. Mission impossible ho izy ny hamoahany ireo centre fiscaux ny taratasin-ketra ho an'olona mahery ny 4 alina kanefa nanomboka tamin'ny 5 septambra vao nanomboka namoaka izany ny tompon'andraikitra. Misy amin'ireo kandida ihany koa no itakina vola be vao mahazo ny taratasin-ketra hoe hatrany ity farany kanefa ny olona sy ny firenena dia efa samy sahirana. Vokatra izany dia manahy mafy ny tenako fa hisy commune 50 tsy hisy ben'ny tanàna amin'ny taona 2024. Izany moa ny fanahina sy ny hafatra izay nomeny Andriamatoa sy teny mikasika ny fifidianana communal. Fa ity sary anankiray ity dia anisan'ny sary izay tena nanaitra ny maro tao anatin'ny tambanjotra Facebook koa dia zaraiko aminareo rehetra ato mpanaraka any ity saina ity. Ireto sary hitantsika ireto mo dia copie-colleny Chantal sy copie-colleny Sakra ary iry aorina iry dia copie-colleny Topaky. Tena be dia be ny olona naneho ny fanehoan-kevitra ny hoe tena resiny ireto copie-collé ireto ilay tena original satria tena mitovy tanteraka ary mbola tsara nohon ireo izay tena original hoy ireo izay mpaneho hevitra. Ny ambaramparanantsika ity video anankiray ity dia araka ireto sary izay navoakan'ny Thierry Bernard ireto mody masoandro tany Morombe hoy Thierry Bernard koa sary mahafinaritra moa izy ity ka izandrindra no antony izarana izany aminareo rehetra ato mody masoandro tany Morombe ireto sary reto hoy Thierry Bernard. Zay koa moa ny namarana ny video antsika reto tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo rehetra na vita ny henatra amin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Fa tsy halavena iny resaka hametra veloma izahay ody izahay sao dia feanareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka ndray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.